Bijouterie Pantso, manolotra anao ny le Jite. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny le Jite. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, jery le Jite. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Yoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny le Jite. Efa azonao tsy faina miendriny 10 centilitres. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Manolotra ho anao ny le Jite. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafiziny le Jite miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mahery 10 minitra amin'ny fitora sasany ariva toko lasy toko vavy miarabantsika mialatsiny fahatarana noho ny fanomanana ny vaovao satria ao anatin'ny vaovao andrasa maro amin'izao fotoana ny fandaniana volavolan-dalàna mikasika amin'ny fifidianana eny amin'ny lapana antemenimpirenena eny na zany za osokavantsika ny vaovao amin'ny alalany reto vaovao misongadina reto. Toy ny ady hevitra eny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao votoatin'izany fandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Fa mbola vitsy ireo vehivavy misitraka ny zony raha eo amin'ny lafiny fifidianana no resaka. Atokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie na ny tany mampiasa ny teny frantsay androany isan'ireo firenena 420 nanamarika izany Madagasikara. Mangataka ny iverina eny Anosizato ireo mpitatitra avy ao amin'ireo coopérative roa manjoy ny lalam-pirenena voalohany mampitohy an'Antananarivo sy Arivomamo. Nitoetrany ny olan'ilay tany eny amin'ny fokotanan-tsahakely ao anatin'ny commune Ankarobato. Niompana tamin'ny fampianarana n'ireo ankizy ahitandro ny fahadiovana indray no fanentanana nomena azy ireo avy any anivon'ny sekolim-panjakana androany teny amin'ny plaza Ampeflo. Any ivelany dia namondrina ireo kandidatsylany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao Rosia faranteo i Vladimir Poutine omaly. Akafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no iarana aminao ato anatin'ny le Jite asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Tsy ampianareo ely izay fa ndao raha tsika avetrana ireo fansongadina androany ao anatin'ny alahona. Mandrapiandratsika ny vaovao mahakasika ny eny antamin'ny pirenena dia fantaro fa ny vaovao izao takariva izao dia nisy ny fangatahany ao anivon'ny somavim-bahoaka sasany ny anemorana ny fandaniana ny lampifidianana mikasika ny fifidianana rehefa nataony tsangatanana dia 70 nanaiky izany ary 20 no nitsipaka ny fanemorana noho izany lany fa ahemotra amin'ny fotoana manaraka zay tsy mbola voafaritra aloha sy mbola fantatra atreto ny vaovao mbola andrasana vaovao fanampy no entin'ny namanay avy eny toerana ny fotoana andaniny ity volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana ity fa inivan'izay fifidianana izay hatrany. Raha ny eto Madagasikara dia 920 faingo 570 isanjato amin'ireo voasoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana ny taona 7 amby roa arivo 7 amby roa arivo teo ihany no vehivavy. Mbola vitsy araka izany ny vehivavy misitraka ny zony tsy eto Madagasikara ihany fa ahitana izany any amin'ireo firenena maro mivondrona ao anatin'ireo CEF raha ny tatitra izy ireo androany antony nandraisan'ireo CEF ny loha hevitra iray mamelanja kokoa ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fifidianana tamin'ny fikaonan-doha iraisam-pirenena ireo mpikarakara ny fifidianana ho an'ny tany francophonie nanomboka androany nanatrika izany ary miora miarinjatov sy Zora Ndretsalama. Raha ny antontanisan'ireo vehivavy voarakitra anatin'ny lisam-pifidianana izao eto amintsika dia miisa 4 tapitrisa mahery eran'ny Madagasikara izany hoe mbola 570 isanjato amin'ireo olona voasoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana ihany no vehivavy.
ezaka mbola atao araka izany ny fanentanana ny vehivavy hisitraka ny zony eto Madagasikara. Kalozana traikefa le izy dia mba hiakatra trano zany ny fikarakaraatsika fifidianana eto Madagasikara. Notsindrin'ny filoham-pirenena malagasy ihany koa fa na mbola vitsy aza ny vehivavy misehatra amin'ny lafiny fifidianana eto Madagasikara dia efa misy kosa ho izy ny ezaka amin'ny lafiny fampanjakana ny demokrasia. J'en suis convaincu de cette démocratie. Et je dirais même avec toute humilité efa resy lahatra fa misy demokrasia eto amintsika. Amafisiko mihitsy efa miroso amin'ny fampanjakana izany isika. Tsy mora izany ary mila fotoana. Tsy afaka ny ampitantsika amin'ireo firenena efa nandroso be aho raha ny resaka demokrasia. Saingy efa mahavelom-bolo ny mahita ny ezaka amin'ny fampanjakana demokrasia eto Madagasikara. Izareo ihany koa ny fahatongavanareo maro be eto satria azo lazaina fa mahita ny ezaka ataonay nareo matotonga eto ankehitriny. Par rapport à l'avancée de la démocratie à Madagascar. Et je vous remercie d'ailleurs parce que votre présence renforce cette démocratie. Andiany faheny ity fikaonandoha iraisam-pirenena ireo mpikarakara ny fifidianana ho an'ny tany francophonie ity. Firenena mpikambana ao anatin'ny francophonie hatramin'ny 50 no hifampizaratra ekefa amin'ny lafiny fifidianana mandritra ny 3 andro. Marihana fa amin'ireo mpandray anjara ireo 430 ihany no mpikambana raikitra anatin'ny RSF na tambazotra ny fahaiza-manao ara-pifidianana aty amin'ny tany miteny ampahany sy manontolo ny teny frantsay. Ny ambiny kosa mbola andalam-pidirana ao anatiny. Androandro teo no andro natokana ho an'ny francophonie, andro esipirena mazava ho azy ho an'ireo tany mampiasa ny teny frantsay ampahany na manontolo. Isan'ireo firenena 420 nanamarika izany Madagasikara ary no amafisin'ny filoham-pirenena malagasy fa betsaka ny tombotsoa azon'ny Madagasikara hatramin'izay roa taona nitarihan'ny francophonie izay. Il aux syllabes de flamme. Il aux syllabes de flamme. Jamais ton nom ne fut plus cher à mon âme. Il ne fut plus deux à mon cœur. Il aux syllabes de flamme. Teny pirenena faharoa be mpampiasa indrindra maneran-tany eo amin'ny lafin'ny fampianarana ny teny frantsay ary fahatelo be mpampiasa indrindra amin'ny resaka fandrarana ankoatra ny mandarin sy ny teny anglisy. Ny 30 isanjaton'ny malagasy kosa no fantatra fa mampiasa ny teny frantsay. No amafisin'ny filoha Eratsonarmampianina nandritra ny lahateny androany tety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha fa betsaka ny tombotsoa azon'ny Madagasikara hatramin'ny roa taona nitarihana ny francophonie. Cette présidence de la francophonie est une opportunité formidable pour Madagascar dans la consolidation de sa place dans le concert des nations et pour transformer cette visibilité en un levier de développement. Madagascar a engagé un volume important de projets d'assistance de la francophonie, pour ne citer que la mise en place de l'incubateur start-up qui s'appelle Incubon, ou bien le lancement de l'agence malagasy de développement économique et de promotion des entreprises, AMDP, ou encore le programme entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. Tety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha no nanamariana ny 20 Martsa andro iraisam-pirenena ho an'ny tany mampiasa ny teny frantsay na ny francophonie. Ny santarana ny fotoana ny fampitana ny afatry ny sekretera jeneraly ny francophonie nasongadiny Michael Jean tamin'ny lahateny fa singa mampiombona ireo samy hafa firenena ny teny frantsay ka ahafahana miara-mivoatra mifampizara fahombiazana sy fahaiza-manao. La langue française est notre trait d'union pour agir. Agir sans complexe, en investissant en français avec toujours plus d'audace et de fierté tous les champs de l'activité humaine. Agir en parlant d'une voix forte pour dénoncer les dérives de la mondialisation, la violation des droits et des libertés, particulièrement des femmes, les appels à la haine et au rejet de l'autre, l'obscurantisme et la terreur. Alors, saisissons l'occasion de cette journée internationale de la francophonie pour réaffirmer avec vigueur et détermination notre volonté d'agir toujours plus et toujours mieux ensemble au nom de l'idéal qui nous unit. Manana ny tanjany arak'izany ny teny frantsay ary mbola maro ny firenena manirom-pikamba ny francophonie. Me matanjaka zany le francophonie ny coréenne tatsimo dia tena nilaza mihitsy fa lasa force ngeda be ho an'ny zareo zany nidirana tamin'ny francophonie. Maro ihany koa nefany
ireo firenena izay angataka hiditra ao anatin'ny francophonie amintsika miteny zao ohatrany zany a ry zareo amin'ny état anankiroa any États-Unis zany dia te hiditra hilatsaka ao amin'ny francophone zany amin'izao fotoana zao zany hoe zava-dehibe ary zay le effort natao Madagasikara atao anaty raha ny eto amintsika manokana azo lazaina ho mibahan-toerana ny teny frantsay rehefa hikirakira taratasy amin'ny resaka fandrarana toy izay ihany koa eo amin'ny asa-panjakana satria teny frantsay avokoa ny 70 isanjato ny teny ampiasaina. Des mots qui peuvent dessiner toutes les couleurs, des mots d'un dessin animé ou tirés d'un film d'horreur, des mots qui donnent vie, des mots qui soulagent le cœur, des mots commençant par exemple une fleur. Fa iverentsika kely mahakasika ny voka-dratsy ny rivodoza Eliakim satria tsy nadinireo vahoaka malagasy izay niara-mboina tradoza tamin'izany ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina fa omaly dia tonga nitsidika tany Ambilobe ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny délégation notariany Ambilobe izay isan'ireo district vomafy indrindra tamin'ity fandalovan'ny rivodoza Eliakim ty indrindra ny any amin'ny lalana mampitoy an'Ambilobe sy Antsiranana iny tsy nadino ny filoham-pirenena fa tonga nitona fanampiana vonjo maika aloha izay nahitana vary 700 lasaka ary légumes sy ny isan-karazany 200 lasaka ary ihany koa fanitso misa 10 raha tsy aivina moa dia faritra enina ny tena vomafy indrindra tamin'ity fandalovan'ny Eliakim ity dia loatra mangoro Analanjorofo Antsinanana Sofia ary Vatovavy fito amby folo namony ainy 2,75 Israel no tsy manan-ky alofana amin'izao fotoana izao nampanantena filoham-pirenena fa isy asa roa maika agoavana ho tanterahana aoriana izao fandalovan'ny rivodoza izao dia ny fanerenana ny lalam-pirenena fahenina eo amin'ny elanelan'ny Ambanja sy Antsiranana izany izay nolazainy fa misy ny famatsim-bola ho amin'izany eo ihany koa nefa ny asa faharoa dia ny fanamboarana ny lalana Ambilobe Vohemar izay iandrasana ny fahatsapatena ny tsirairay ihany koa izany rehetra izany amin'ny fanohanana sy ny fifanampiana ny antso ny fifanampiana eo amin'ny samalagasy sy tsy fanaratsiana ao ny fandalovany rivodoza toy izao ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tany Ambilobe izao. Iverentsika kely makasika ny vaovao ny fandaninana pifidianana Tetsitsimbazaza taoriny adihevitra maro namoaka andro tontolo ny andro dia nisy ny fekevitra izay nitapahana teo fa iverentsika ny fisotro izany. Anjato ny fanovana izay natolotra izy ireo manoloana ny volavolan-dalàna ambara mifanohatra amin'ny lalam-pandrenana miaro ny volavolan-dalàna izay natolo ny praiminisitra mahafasolona andrasana Olivier raha nanambara fatsina amin'ny vola ho an'ireo solombavam-bahoaka ho takalo ny fifidianan'ireo député ny lalàna araka ity vaovao izay tanterina ny Jery Etoile sy Dolphe Farakotiniana ity. Mafana ny adihevitra eny amin'ny antenimieram-pirenena ny vondrona mapara sy ny timma no tena manohitra mafy ny volavolan-dalàna ny ahafahan'ny kandidato anan'izy ireo milatsaka ho fidiana ho filoha no tena tanjona. Fa lalàna gouvernement ity lalàna nanao rehetrarehetra ity tsy praiminisitra rery nanao an'ity lalàna ity malahelo ameritreritra hoe misy ve sanatry vava atao anatinareo teo dia manao oditra-kodro hoe lalàna fantatra fa anahiranao ohatry dia mizinjiro hoe lanio telkely io lalàna io. Mbola mitoy ihany koa ny endrika fandrahonana amin'ny ambara fa korontana mety ho ateraky ny fandaniana ilay lalàna mifandresy lahatra ireo solombavam-bahoaka. Maika amin'ny hoe alao irosy ny fifidianana mivoizina zany tao anatin'ny heritoany hoe matahotra fifidianana fitondram-panjakana alao irosy ny fifidianana mba hoe ametrahany vahoaka izay safidina satria kosa izay koa dia tsy manaiky raha vola manoto azonao rehetra teto Madagasikara ny fanananao aminay vola azonao tany boîte rose zany tany volanera tany sokatra tany zany ny fanatsimety hevitra anankiroa lehibe ny vohitra teo hoe dia misy le hoe ny asany tany amin'ny vomiera dia tokony hojerena izay asa natao tany amin'ny vomiera zany ary
entina hanampy amin'ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra zay. Maro ireo fanovana na amendement izay narosona nandritry ny asa ambomihera vonina ny hijery izany ny gouvernemanta raha toka tokony hirosony zany hoy ny prime ministre raha nitafa tamin'ireo mpanao gazety. Tsy lalàna natao ho an'ny antoko-mpitondra fotsiny ity, tsy lalàna natao amelezana ny antoko-mpanohitra tsy hany, fa lalàna natao an'ny malagasy rehetra. Ndao re atambatra ny hery, za tena miombon-kevitra amin'izany. Atambatra ny hery, jerena misy ny amendement, amin'ny amendement zany ke fantenany zany, misy azo jerena, misy azo ekena, tsy maninona zany. No mafisiny fa vonina ny fampiresaka amin'ireo ankolafi-kery rehetra ny tenany ka tsy mba anisan'ireo nizara-vola ho an'ireo député mba hampandanina ny lalàna. Zay le tiako tenena hoe aoka tsy fanosom-potaka atsika. Zay le tiako tenena. Zay fifanosora-potaka zay foana no manimba an'ity lapam-panjakana ity. Za tsy miteny hoe mety misy zany na ohatran'izany asakasaka zay manao an'izany, fa ny tena koa sy ny filoham-pirenena zay tena ny fofotra mafy miaraka amin'ny gouvernement sy ny comité interministériel nanao zay fomba rehetra nitondrana fanatsarana tamin'io rindra tena mahakasika ny lalam-pifidianana io dia ohatrany mba malahelo kosa raha tenenina fa hoe lalam-pifidianana tsisy ilana azy ireo. Tsy aivina fa araka ny andininy fasivy amin'ny valopolo ao amin'ny lalam-panorenana dia tsy maintsy ny antsasa manila ny mpikambana ao amin'ny anteny mihera tsirairay no mandany ny lalàna fehizoro, izany hoe solombavambahoaka enina amin'ny fitopolo raha amin'izao endriny eny Tsimbazaza zao. Raha misy ny tsy fanarahan-kevitra amin'ny anteny mihera roa tonta, izany hoe ny anteny miheran-dolona na ny anteny miheram-pirenena izay samy efa nandinika izany indroa, dia ny anteny miheram-pirenena amin'ny alalan'ny latsabato iandanin'ny roa ampahatelon'ny mpikambana ao aminy no mandray fanapahan-kevitra farany. Raha toka tsy nolanin'ny anteny miheram-pirenena volavolan-dalàna fehizoro alohan'ny fiafaran'ny fotoam-pivoriana dia azo ampiarina amin'ny alalan'ny itsovolana ny fepetra entin'io volavolan-dalàna io, ka ampidirinao raha ilainy zany ny iray na maromaro amin'ireo fanotsiana ny lanen'ny anteny mihera iray. Fananio ny heviny manoloana ny ayany rehetra amin'ny mety tsy andanian'ireo sombavim-bahoaka ny volavolan-dalàna momba fifidianana androany ny filoham-pirenena Era-Jandramampianina. Nambarany fa apetraka tanteraka eo amin'ireo parlementaira ny mahakasika izany ary ekena izay mety fanovana ataon'izy ireo raha fatany famfanaraka amin'ny fampandrosoana izany. Zao zay le mahavoatsika zay aloha andeha le izy dia hitatsika eo. Fa maninona moa ianareo no miteny foana hoe zao zao zay le mba iangaviko amin'ny malagasy iangaviko anareo foana mijery makany alohantsika mijery le amin'ilay antsoina hoe pozitiva foantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ohatran'izany nentina mpandrosoana amin'ny firenena fa tsy nijerena foana hoe ty tsy mety raha izao raha zao la peur de l'échec crée l'échec ozy mivaza. Naneo ny heviny manoloana zava-misy ny Tsimbazaza ihany koa androany solomavimboaka teo aloha voninahitsy Jean Eugène. Nambarany fa tokony ahanaza ny demokrasia ireo député raha toka tsy mahafeno ny isa anoetrana ny fandanina ny volavolan-dalàna izy ireo. Zay mety hitatsika hoe ty ivelany ety zay nanao zavatra tamin'izay nanohitra ny Ravalomara amin'ny fitsiky ny ivelany fa ao amin'ny assemblée dia zay dia tapaka ao miainana na tianao na tsy tianao satria misokatra ny ady hevitra ao tonga manina anao tsy mitondra ny ady hevitrinao ianao tsy milaza zay tianao lazainao raha tsy lany kosa ny hevitrinao dia mombika eo anatrea ny demokrasia anao fa zay na inona ny fomba andaniana azy na inona malaza manko hoe azo volany sasany ohatran'izao ina moa raha amin'izany na nandano izy nahazo volana nandano tsy nahazo volana ohatran'izany tsy fantatsika zany fa ny zavatra fantatsika zava-misy ary zavatra ho isy dia hoe lany député. Raha tsy efa ny vaovao nisongadina ho any androany dia nolan'ireo sombavimboaka misa fitopolo androany ny fanemorana ny fandaniana etya volavolan-dalàna mikasika ny fidianana ity andrasana zany ny fampetsoana indray ny firimbe tsy ara-potoana fahatelo raha toka ilaina zany avy anivy ny gouvernement iny ihany koa nakatonatsika ny vaovao makasika ny politika hiditra ny vaovao sosialy sy ny maro hafa isika ao ny tokambarotra ireto. Sodrana manjoy hatrany le Jite misy ny tapany faharoa ho an'ny actu isy ihany koa ny tapany faharoa le Jite arahantsika hoe miaraka amin'ny Francis Turbo fa zao aloha anaraka ny tapany faharoa ho an'ny actu isika.
nanao fitarainana mikasika ny fitaterana ny tapany faharoa nanao fitarainana ireo mpitatitra avy eo amin'ireo coopérative roa miasa eny amin'ny lalam-pirenena voalohany mampitohana ny tarivo sy rivomamo noho ny fatoantoka ateraka ny famondrana azy ireo tena antotam-pena. Mangataka ny iverina eny Anosizato toerana nisy azy taloha araka izany izy ireo ary manohana ireo mpitatitra ireo ny mpandeha amin'ny lalana iny araka ity vaovao izay tateriny miariny Irina Rananja sy Doda Razaranjato ity. Nitehaka fatianoka lehibe ho an'ireo mpitatitra mampifandray an'Antananarivo sy Arivonimamo ny famondrana azy ireo eny Andohatapenaka nanomboka ny volana febroary teo raha ny nambaran'izy ireo androany. Fiara dimy isan'andro sisa no miainga avy aty Antananarivo amin'izao fotoana raha toa ka nahatratra 3 izany teo aloha. Ankoatr'izay mitombo ny fandanian'izy ireo noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny lalana mankeny Andohatapenaka. Noho izany, mangataka ny iverina eny Anosizato, toerana nisy azy ireo taloha, ireo mpitatitra ao anatin'ny kooperativa roa mizotra amin'ny lalan'iny dia ny Fifia sy ny Kofitsiro. Tsara dia tsara ny fototsy Andohatapenaka, saingy tsy mety aminay ary tsy mety amin'ny mpanjifanay ihany koa ny fampiasana azy. Dia manome fepotona 7 orana ireo tompona andraikitra mahefo izay hamerenana ny Anosizato andrefana. Satria efa ray volana ny jalinay sy ny rasana ihany izany, fa narirarira fotsiny teny izay. Raha dilo io fepotona io tompoko ka tsy mahazo valiny mahafa-po aminareo izay dia isy fepetra entitra ho raisinay mpitatitra sy vahoaka manerana ny distrika Arivomamo ray manontolo. Mifampitantana amin'ireo mpitatitra ireo ny mpandeha amin'ity fangatana ity satria misy fiantraikany amin'izy ireo ihany koa ny zava-misy ankehitriny. Mpivarotranana ve ireo olona raha ividianana roa izy sy biky sy voatabika zao ray lanjaina eo eny Andohatapenaka sao dia mba tsy mety izany. Mpiasa bro voateniko raha teo. Mpivarotra manangonetana ao tsara lana sendavonky aiza mbola ampiakariny ny vidin'le entana zany rehefa tonga eny amin'ny mpanjifa dia azagaga raha atao nanana anankiroa sisa no vidinay mponina Arivomamo 200 ariary satria tsy maintsy micompenser ny dépense rehetrarehetra izy amin'izay fotoana izay. Milaza ho vonina natanteraka ireo fanatsarana rehetra eo amin'ny foto-drafitra asa eny Anosizato ireo mpitatitra ireo raha ilaina izany mba hiverenan'izy ireo any an-toerana. Fa mitohan-trano kosa ny olana tany eny amin'ny fokontany Antsahakely ao anatin'ny commune Karobato distrika Antananarivo Atsimondrano. Atany hifanaovan'ny vahoaka Anjatony sy olona mitonona ho mpandova hiakatra fitsanarana raha-pitso ny raharara araka ity vaovao izay entiny Andrilalainan-Driamasy misy Razafinjatovo ity. Raha tsy evy ny tantara dia efa hatramin'ny taona 2017 no nisy ny fampivarotana ity tany ety amin'ny fokontany Antsahakely ao anatin'ny commune Karobato distrika Antananarivo Atsimondrano ity. Teo am-pandova nahitana ny tompoko laisany Gilbert sy mambahoaka ary tompoko vavy Ravosolo sy ireo vahoaka Anjatony. Ny taona enina sy roa arivo nefa dia nipotra ny olona izay nitonona ho isan'ny mpandova ka haka ny tany. Araka ny taratasy izay nalefany zareo eto aminay dia mangataka izy ny andravana tsisy fepetra zao tanàna izay hitantsika izao. Mangataka ihany koa izy ny anafoanana ny acte de vente rehetra izay vita nanomboka 95 hatramin'ny 2005 izay taona mbola tsy nahaterahan'izy ireo akory satria 2016 izy voateraka. Mangataka ihany koa izy ny andohavany reto vahoaka reto onitra 1 milliard d'ariary mba ho onitra noho ny filazany fa nitsofoka teto tsy nahazo alalany reto vahoaka reto. Hiakatra fitsarana-pitso ity raharahady-tany ity. No marina sy fokotany teo aloha nefa fa tsy misy roa-pihavanana amin'ny tompon-tany akory ilay mitonona ho mpandova. Rehefa niakatra fokotany izy ireo niaraka tamin'ny olona niara-mividy tamin'ny teto ny Raimaka dia satria nisy varodro nataon'ny mpivarotra tamin'izany fotoana izany. Rehefa nalamika tao amin'ny fokotany ny adin'izy ireo dia teo izy nampiseho tamin'ny bebe fa hoe higadra amin'io anao raha bebe. Dia nanravina teo moa ny fifandaminana tao amin'ny fokotany dia lasa tany izy. Dia teo izany nanomboka nandrokodrokiny sy nametsemetseny andra bebe mba ho lasa ho mpandova izy. Tsy manaiky izany ireo olona manodidina ny 2 arivo avy amina trano 270 tafo izay mpamory sy mpitaona briky ary paka trondro fa manambara ny hiady hatramin'ny farany izy ireo. Miantso ny mpitsara mba hijery tsara ny marina sy miantso ireo tompona andraiky mpanjakana mahefa mba handrany andraikiny ihany koa izy ireo. Misetry ny fampianarana dia mitohan-trano ny fandraisan'ny trano fandefasana sarimihetsika plaza etsy Ampefilo an'ireo mpianatra avy amin'ny sekolim-panjakana isan-karazany. Niompana tamin'ny fampianarana n'ireo ankizy ahitandro ny fahadiovana indray no fanentanana nomena azy ireo avy any anivon'ny sekolim-panjakana androany teny amin'ny plaza Ampefilo fotoana hitondrana fampianarana fanao isaky ny talata tolakandro nanatrika teny an-toerana ary Andrilalaina Andriamasy misy Razafinjatovo.
mbola ambany dia ambany ny tany fananana trano fidiovana manaraka ny fenitra eto amintsika ary neto andrenivohitra manokana dia trano foana iray matetika no hitambarana tokantrano maromaro tsy izay nefa ny tokony ho fenitra kabony ray ohatra trano ray atonotony fa tsy hoe kabony ray building ray na tafo maromaro eo amin'ny olona 10 mbola lavitresaka zany fanentanana mbola lavitresaka ny fanentanana dia mbola miasa mafy aloha tsika hatreto miala avy any an-trano ireo ankizy dia mila manaraka ny fahadiovana sy fidiovana ihany koa rehefa nampianarana efa maro ireo fanentanana sy ezaka natao ho an'ireo sekoly maro manerina ny nosy misy manara-penitra ihany fa misy mbola tsy manara-penitra misy nefa manaraka hoe rehefa misy kabone dia misy rano sy savony anasany ankizy tanana dia misy mbola tsy ohatr'izay ankoatra ny fanentanana mitety vohitra sy ireo sekoly dia nampiasai ministera ny fanebazam-pirenena ny fiaraha-miasa misy eo amin'izy ireo sy ny canal 7 video ka hamorina ireo ankizy mpianatra avy amina sekoly eny amin'ny plaza Ampeflo mba hitondrana fanentanana sy fampianarana ny tombony ohatr'izao zany zavatra ray no apotra nefa ny olona maromaro no afaka misitraka azy dia tokony hitovy zany ny zavatra raisin'le olona zavatra voaray teo resaka momba ny rano sy ny fahadiovana ohatra hoe mila manasa tanana rehefa avy any amin'ny WC dia rehefa manao maloto dia manasa tanana na koa hoe hisakafo dia manasa tanana mila misotro rano madio fa hatramin'izay tsy misotro madio misotro fanaka le hoe tsy mahazo atao ny ohatra ny avy mivoaka dia tsy manasa tanana ny fanasana tanana alohan'ny avy mikakana ohatra izany fa tsy fanao an'izay hatramin'izay efa ohatr'izay foana ka fa izy any tokony ho entanina ny olona rehetrarehetra ny tokony entanina amin'izay zavatra izay ireo mpianatra avy amin'ny lycée moderne Ampeflo sy lycée Jules Ferry indray androany no nenti ministera ny fanebazam-pirenena ho eny amin'ny plaza Ampeflo niatrika ireo fanentanana sy fampianarana nisy raha teo mazava ho azy ny fandefasana oronan-tsary mihetsika mifandraika amin'izany eo amin'ny pejy ny serasera dia miha miroborobo eto Madagasikara amin'izao fotoana ireo orinasa misehatra eo amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany na ireo call center manamafy ny fivelarany Madagasikara misy kokoa eo amin'ny sehatra nomerika izany ary manosika ny fivoarany tanora malagasy ihany koa isan'ireo niteraka asa betsaka teto an-toerana nandritra ny taona vitsivitsy izao ny fisian'ireo ivitoerana ireo nanazava ny tombontsoa azo avy amin'ireny call center ireny ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fivoarana nomerika androany nandritra ny fitokanana ny trano vaovao sy ny fampafantarana ny anarana vaovao iray amin'ireo mpisehatra lehibe indrindra ao anatin'izany fanampanazavana dia fantatsika voalohany indrindra aloha zany fa mitondra asa ho an'ny tanora indrindrindra ary fantatsika ihany koa fa ny tanora dia manana tanora malagasy indrindrindra dia manana talenta eo amin'ny resaka informatika na ny resaka numerika dia zany ahafahan'zareo zany mba mampiseho amin'izao tontolo izao indrindra amin'ny orinasa orantony fa manana ny maizy azy ny tanora malagasy eto ary eto Madagasikara ary tsy mihena mitaha amin'ny an'ny hafa ankoatran'ny asa moa zany dia mazava ho azy mitondra zany ataoko hoe fahalalana betsaka ho an'ny tanora malagasy satria miasa ao anatin'ny domaine numerika izay ataontsika hoe nouvelle technologie izay miova hatrany hatrany dikan'izany voatery zany ny tanorantsika malagasy tsy maintsy hianatra foana isan'andro isan'andro satria ny teknôlôjia mivoatra isan'andro isan'andro rehefa mianatra isan'andro isan'andro izy dia mazava ho azy mitombo ny fahaizany ary amin'izay fotoan'izay izy dia isan'ny mandray anjara mivatana amin'ny fampandrosoana izay ny maresaka avy eto toerana ny maresaka irespirena kosa dia fantaro any Frantsa fa ny tanana mibrômiady amin'ny kolikoly en Nanterre zany natao garde à vue ao amin'ity birao ity ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy anton'izany nanekeny andray vola avy amin'ny firenena libiana ny taona 7 sy 4 fotoana nanaovany fampielezan-kevitra fa any Rosia ihany koa namondrina ireo candidat tsy lany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao Rosia farany teo ny filoha Vladimir Poutine omaly tanjona tamin'ny fionana ny ahafahana mandinika ny fomba anatsarana ny firenena ity filoha ity izay marihana fa lany fa nefa indray tao Rosia
nampiantso fiaonana andreo kandida misafidy ho mianadahy ny faninana tamin'ny fifidianana filoha-pirenena farany teo ny filoha rosianina Vladimir Poutine. Ity filoha voafidy ity izay manam-paniriana ny ametraka fifandraisana tsara amin'ireo firenen-kafa. Niaraka tamin'ireo kandida ireo izy no nilaza izany. Tsy manana eritreritra ny hazakazaka hifaninana amin'ny fanamboarana sy fananana fitaovam-piadiana isika. Mifanohitra amin'izany aza. Anorina fifandraisana mahomby amin'ny firenena maneran-tany isika. Miantso ary maniry ny isi ny fifampiresana amin'ireo mpiara-miasa. Tsy miankina amintsika irery izany. Ohatra ny resaka fitiavana ihany mantsy izany, mila mahazo tombontsoa ny rotota. Fa etsakila kosa dia anao izay rehetra azony atao izahay mba hamaha amin'ny fomba politika diplomatika raha misy ny fifandirana. Raha tsy ahivina dia ny alahady lasa teo no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana filoha-pirenena tao Rosia. Nahazo isambato 7.27 isanjato ny filoha Poutine tamin'izany. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa ny ampihenana ny fandaniana ara-pitaovam-piadiana. Efa lasa dia lasa ny fotoanantsika na izany mbola isan'ny tapany faharoa fanaraka ato amin'ilay JT aorian'ny dokam-barotra ity ireto miandry ianao. Raha anao anatin'ny zanam-pandaharana teny anglisy ny vaovao nisongadina tamin'ny herinandro lasa teo ny fitsidihan'ny filoha-pirenena indiana raminato Covid. Andro iraisam-pirenena ho an'ny bonheur na ny fahasambarana ny ho ianao antsika androany dia mikasika izay indrindra ary. Toeram-pisakafoana iray ao Los Angeles ao no entina aminao anatin'ny insolita izay tahaka ireny toeram-pivoahana ireny. Ireo indray ary no mbola anasananao tsy saraka aminay ao anatin'izay tapany faharoa izay ho avy eo Francis Turbo iaraka aminao ao anatin'io tapany faharoa io hatreo ihany koa ny fiaraka aminao tompoko lasy tompoko vavafelo matompoko. Eny ariaraka hitantsika amin'izao dia tafiditra amin'ny tapany faharoa tsika iarako amin'ny Brasa Ferson Francis Turbo. Marina, ekena. Miarabanao. Faly miaraba ny andro lalaina ary faly ihany koa miarahaba anireo namana rehetra mpiara-miasa amin'izao alina izao. Dia faly tokoa miarahaba antsika rehetrarehetra mpanaraka ny JT. Salama aby tompoko. Miteniteny foana. Teniteny foana tsika izao. Herinandro lasa teo angamba tsy nandalo teto mihitsy ny tenako no ny asa mandraraha mazava ho azy moa fantatrareo tsara mihitsy fa averimberina foana zany tsy tiany tena antonasa anay voalohany fa zavatra hafa noho izay zavatra hafa zay fantatrareo hoe inona moa ny asan'ny tena no ny atson'ny aty amin'ny drominina ny tena ka dia ialana tsy ny tompoko fa niezakezaka mba andalo ihany ary efa nifampiraharaha tamin'ny tompona andraikitra tato amin'ny drominina hoe anao le JT tsy afaka tapoka tamin'ny fotoana farany fa tena miala tsiny ny antony zany rehetrarehetra izany dia teo indrindraindrindra ny rivodoza Eliakim zay loatra nanantona tany marina nandalo izy io dia nisy fotoana hoe tokony hanao fampisehoana any amin'ny faritra loatra iny lazaina fa faritra loatra moa le izy fa tsy faritra loatra intsony satria any Breville ny Breville dia any amin'ny faritany Mahajanga Breville dia faritany Mahajanga ao amin'ny district Antsaran-tanàna fa ny lalana dia makany amin'ny RN 44 faritra iny zany ao efa faritra Betsiboka zany fa any aloatra mangoro ny lalana any mbola isy ny fotoana resantsika manokana momba n'izay Breville zay sy ny fisabakany eo amin'ny aloatra mangoro sy Betsiboka sy Antananarivo ihany koa satria dia ato avaratra Antananarivo ato akaiky kely ato ange misy any Breville ao avaratra ny Zorobe ao any ny tena misy azy mahazo ny Andriamena zay 10 kilometatra avy eo a Breville zany hoe mifanakaikaiky eo daholo zany rehetrarehetra zany mbola resantsika ny antony dia efa notanteriko teto tamin'ny taona roa taona na telo taona lasa angamba ny momban'io ahitany amin'ny radio le izy ka fa tsy teto ny mombamomba zay satria efa tany amin'ny 5 taona lasa tany amin'ny toeran'iny farany tamin'ny 5 taona lasa zany mbola tsy nanao le JT teto zahay dia fananao ihany fananao satria ny drumina zao fa 5 fa tamin'izany vao nanomboka izany drumina mbola tsisy anay angambany satria efa taty arindrina zay vao nisy anay telo lahy nanao guest teto ny vahiny teto dia ny RN 44 zay mahabe resaka amin'izao fotoana izao zay natsoiko mihitsy no hoe tena RN 44 RN 44 le satria dia ratsy
manao antsoavo efa elana afatarana ny laza ratsy ny RN 44 io ary de mbola mitohy zany hatramin'izao misy ny faritra sasany efa mba tsaratsara ihany kosa misy ny faritra sasany zay tena point noir hoe ny fitenenana azy ary de izay no asehoseho eto ialako tsiny fa tsy tena nisy commentaire be loatra ny momba ny ady hevitra ara-politika eny tsy mba za zany amin'ny daty mpifidianana sy ny fantaninany zay volavolan-dalàna momba n'izay fifidianana zay tsy te resaka be ny ady tany zay niseho tery karobato fa de aleo angamba ny tonga de ny sary ro ilaza azy avy any amin'ny RN 44 taiza ho aiza moa izy io zavatra io raha izao sary hitatsika zao zany commenté ko avy aty amin'ny plateau le izy avy any Ambatondrazaka nakaty Ambatondrazaka avy any faritra loatra nakaty amin'ny faritra Mangoro za io zany satria ny ale zany hoe avy aty Antananarivo nakany de tsy azo sary satria alina nandehananay nanao lavaly zay fa ny verina kosa ny ala tamin'ny 5 maraina tany Brieville de nandalo tamin'ny toerana tony toerana mazava daholo tony hitakitatsika am'izao ty toerana ty any amin'ny alohan'ilay antsoina hoe andaingo zao ty aorinany andaingo zany misy an'ity toerana ty fa ny tena nisian'ny tena lalana ratsy de eto alohan'ny idirana Amboasary alohan'ny Amboasary ty raha vety Antananarivo zany hoe afaka an'Amboasary zany tsika zao lalana hitatsika zao efa tsy RN 44 intsony fa ao anaty alakin'iny déviation io ny antony de ny lalana RN 44 dia bloqué ny camion ny camion ny tena niletika ao reo tazantsika manangasanga reo zao ny camion tsy reto camion reto koa no bloqué fa reto bloqué koa reto voabahany ny camion tena mbana azy zay oresahana lavalava koa tena irana tsiny fa dia ny camion mitondra cromita any cromita malagasy zay tena manimba de manimba be ny lalana amin'ny RN 44 io nefa de fantatsika hoe mampidi-bola otriny amin'ity fanjakana malagasy ty zany croma zany io nefa ny lalana jereo zao fa sairanana ny taxi borosy ny fokon'olo reto manosika reto fa tsy za amin'io fa nidina tao andeha akasary aho afa efa anala azy kely roboka anaty rampotaka zany français tsy maintsy fa efa za aloha niainga avy aty de efa niomana amin'ny kapy efa tsy mitondra kiraro mihitsy ny anakany hitatsika am'izao zao ohatra camion taraiky fandeha reto camion miletiky reto tafa blisatra ary amin'ny sisiny ny arabe ary déviation ohatra zao ny fialana am'le déviation ary miletika tato zahay ary ny tena mampiletika tamin'ny ale zany adiny 3 zany tato anatin'ity korofotrala ity tamin'ny 20 sasany alina hatramin'ny 3 sasany maraina mazava ho azy tsy nahazo sara satria alina ny andro fa rehefa mba neto andro adiny ray sasany zay noraikitra teo amin'ny toerana io adiny ray sasany satria eritreretinareo fa io talio avo be io no adina misy moa reo miseho milay zany hoe zato rangany lalana fa hoy ianao le miseho milay io lozanay teo io tsy inona akoriny lozanay teo io zavatra le izy zany tsy hitanao tsony zany zay anomezana tsiny sy hideranany olona hoe mety io ataonao io na hoe tsy mety io fa de efa vela ho jereny zareo satria ny tena moa zany miseho milay makasary keo tsy de maka amin'ny olo nindria makasary fa tsy manosika akory satria misy namana voyageur manosika eo koa iny fa afaka kosinareo afaka za iny zao adiny ray sasany oa za iny teto amin'ity toerany ity mba ilazana amitsika fa potika tena tsy azo lazaina ho lalam-pirenena intsony ny RN 44 zay antsoina hoe RN 44 mbola ho toizako ihany moa zany nyresaka aloha na de tapitra aza le sary satria de manao antsoavo ny mponina amin'ny faritra aloatra Mangoro sy ny faritra tsara tanàna ihany koa satria de ampiasain'ny olona mandeha any Brieville sy Andriamena io toerana io lalana io fa ireo chrome madrina fa ny chrome dia avy aty amin'ny faritany Mahajanga no miainga faritany Mahajanga no miainga ny chrome ny cromita avy aty tsara tanàna districtny tsara tanàna avy aty Andriamena no miainga io mineréana cromita moa ny fiteny azy de ampidiry anaty camion hoentina ao Brieville ahodikodin'ilay usine ao izy de ondra bolongam-bato le izy no mandeha makany mora rano chrome aty mora rano chrome de efa tafiditra ato anatin'ny faritra aloatra Mangoro am'izay tsika io am'izay fotoana zay de misy fotoana teo nandeha nitondranana izy amina wagon train tonga de mivantana makany Tomasina fa am'izao de camion be de be mihitsy no mitondra an'izy tsy fantatra hoe maninona ndray lasa camion le train tsy fantatra ny antony tsy fantatra hoe mbola mandeha ihany ve le train sa tsy mandeha tsony fa ohatrany tsy mandeha tsony ndray le train fa de reo camion reo de manimba tanteraka ny lalana zay tsy fanomezantsiny moa zany fa samy mampiasa kanefa ny anomezana tsiny andro zareo de hoe maninona re tsy mba manotona mpambola zany angamba no tsony hoe fer
fond d'entretien routier maninona moa mba misy apahany hoe anamboarana na de entretien fotsiny azy ny lalana RN 44 olona ne no mipetraka am'izao aloatra mangoro zao olona ny ao hoe sombotry Madagasikara ne io e kanefa de io lalana io atram'izay nahafantarako ohatrany mampimenimena ny olona foana mbola itoy zany resaka zany fa aleo toy izy antsika vaovao hafa satria amin'ny fotoana manaraka de raha vao misy occasion de resahana foana ity RN 44 ity sotra Sono Francis mitondra an'izay toy isika amin'ny zanam-pandarana teny anglisy. I love Malagasy. American English? Mianatra teny anglisy miaraka amin'ny Eli ato anatin'ny le Jite. With Eli Lalani Green University. Isan-kerinandro dia makaloha hevitra izay nisongadina tamin'ny vaovao ny ekipa ny teny anglisy tamin'ity ary dia ny fitsidian'ny délégation indienne nitarihan'ny filohany Ramnath Kovind teto Madagasikara no ola hevitra izany mifandraika amin'izay indrindra ny fiarah-miasan'ny rotonta izay entindrina Andray Malala sy Rozo Randritsalama. Fa efa ela nisy an'ity zana-pantarany Hi guys, I'm Miss Anik from Eli. Today we will talk about the relationship of Madagascar with abroad. Manamafy ny fitohizan'ny fifandraisana matotra eo amin'ny firenena rotonta ny fitsidiam-panjakan'ny filoha indianina Ramnath Kovind eto amintsika amin'izao fotoana. Androntsika dia resaka momba ny India. Tamin'ny herinandro dia tonga teto Madagasikara ny filoham-pirenena indiana nigadina teto Madagasikara. Came to Madagascar. Came no ampiasaina satria efa lasa ilay izy. To come dia midika hoe tonga satria efa lasa izy dia atao hoe came. Isan'ny lehibe indrindra amin'ireo ny fanandratana ny tontolo ny fambolena. Ary ny resaka ihany koa mikasika ny fambolena na ny atao hoe agriculture. Mitondra anjara birikiny amin'ny alalan'ny fampindramam-bola 27 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara Inde. Voalohany amin'izany ny fanampiana ara-bola izay adika hoe financial help. Help tsindriana tsara ny aintso rehefa miteny azy. Mariky ny vanim-potoana vaovao iaraha-miasa ireo rehetra ireo hoy ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarmampianina. Tout ceci rentre dans le renforcement d'une nouvelle ère de coopération. Avy eo ny resaka fiaraha-miasa na atao hoe cooperation. Ny teny anankiray rehefa mifara amin'ny ION na hoe ION dia tsindriana ny litera eo alohany. Nifantoka tamin'ny sehatry ny fiarovana ny fifanarahana voalohany. Fiara-miasa amin'ny fanatsarana ny sampandrarahany feny abakabaka kosa ny faharoa. Mariky ny vanim-potoana vaovao iaraha-miasa ireo rehetra ireo hoy ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarmampianina. Ary ny farany amin'izay dia ny fifandraisana na that means in English diplomatic relations. Alohan'izany teny anazy, alohan'izany mazava zegny. Mazava raha koragniny zegny. Enena zany tokantrano mazava ho azy izay teto amin'ny plateau ihany koa dia naraka tsara ny fampianarana teny anglisy iny na izany zavatra maro ihany koa amin'ny herin'ny indray ny fotoana manaraka sao tsika dia anaraka indray ny hoy ianao. Andro resam-pirenena ho an'ny bonheur na hoe fahasambarana ho isika amin'ny teny malagasy androany. Nasaina ny zara ny tranga na toe-javatra izay nahitany fahasambarana teo amin'ny fiainany ireo sendra ny mpanao gazety le Jite androany. Ndao rahantsika mivaly. Inona ny mety hoe tranga na zavatra nahitanao fahasambarana tamin'ny fiainanao? Ny zavatra nahitako ny hoe resaka fahasambarana aloha dia ny fiainako teo amin'ny tezalahy tamin'ny fiainako kristianina. Dia nitondra ohatrany hoe nitondra amin'ny fahasambarana tsaratsara tranitrany izay zavatra izay. Hatramin'izao aloha hoe tamin'ny nahamaramila anahy mba nalefa nanao stage extérieur zany izay mbo hitako hoe nanamarika dia mbola nomen'Andriamanitra tombon'andro velomana izay aloha ny tena lehibe indrindra sy fahasalamana. Nasambatra tamin'ny fiainako fa tsapako fa novain'Andriamanitra amin'ny fiainako.
nandray ny tompo mbola tanora kely tamin'izany zaka fivaliana tamin'ny afaka baka dia afaka dia faly be tamin'io zay zao tena hitako tena niterahako any zanako zay ny zavatra hitako tsara indrindra tamin'ny fiainako tamin'ny 29 décembre 2014 ny zavatra tena nafinaritra anahy zahako nandray an' Jesosy aloha tena zavatra ngezabe teo amin'ny tantara-piainako zay ny tena fifaliana lehibe ho ahy zay fivoapo zay zany ny zavatra ngezabe teo efa tany amin'ny 5 taona lasa zay ny tena fifaliana be teo amin'ny fiainako zay ny fahatsiarovana be efa nisy tranga misy nitranga tamiko fahasambarana dia naterahany zanako lamatoa zay zany ny tena nasambatra na voalohany indrindra tamin'ny 2000 janvier 2000 raha ny fiainako iray manontolo mbola tsy raha hatramin'izao aloha mbola tsy hitako hoe misy fahasambarana anay satria azonao dia raha ny fiainako aloha tsy hitako izay mbola hoe fahasambarana hitako hoe ohatran'ny hoe misedra olana foana zany eo amin'ny fiainana tamin'izany teraka zao dia tena sambatra be mihitsy namana zazakely tamin'ny 17 taona lasa dia tamin'ny nandraisako amin'ny tompo dia tena natsara hoe sambatra be mihitsy tany am-pianarana dia avana sambatra dia miaraka amin'ny namany reny dia manao valisoa ny ray aman-dreny dia filaminatsaina rehefa nay nandamina ny saika dia mahatsiaro tena ho sambatra fa tamin'ny mbola tsy mahay mandamina saina dia mijala dia fahitana zafikely koa mahafinaritra be fahasambarana izany iny le farany iny mitombona tsara mihitsy hoe fahitana zafikely mahafinaritra fahasambarana fa misy tokoa mialatsiny am'izay commentaire mbola ataony andro lalaina rehefa avy eo zany aloha fa misy tokoa ny fandaliana ataon'ny banque resa-pirenena ny FMI ny avy eo anivon'ny fikambanany resa-pirenena io ny IDH na ny indice de développement humain zay anisana mihitsy ny hoe aiza ny firenena mandroso indrindra ny firenena zay reretina fa sambatra indrindra dia ireo manana mpitsabo zao isany isaky ny olona zao manana fiainana ambonimbony kokoa tahapahavelomana mihoatra n'izao taona manana fampianarana mendrika manana trano ara-pahasalamana manana fitafy tsara manana automobile zao isaky ny olona rehefa tena dinihany manam-pahaizana izy tsy reny no miteraka fahasambarana fa ilay fiainana sy falifaliana eny ambonin'ny tany eny zany hoe itsika gasy aza malahelo tsika raha tenen'ny olo hoe mahantra ny gasy inona ny raha raiko an'izany misambara amin'ny fiainanao fahantrana le fahantrana fandrefesana ateraka ilay IDH hoe mahantra tsika satria tsy manana an'izao satria $2 par olona isan'andro no antsika inona ny raha raina aza amin'ny raharahany zany fa misambara amin'ny fiainana io ny anananao revy eo mantsy aza makalagy ka iza hoe ianareo no firenena tsy makalagy indrindra ny firenena feno bonheur satria bonheur ty loha hevitra ty raha ny fanadidinana atao ao Nigeria ao ao Peroa ao zay tsy ireo koa ny firenena mandroso indrindra fa ireo no olona sambatsambatra indrindra izy io ony ao amin'le olombelona ao tsy fatako any amin'ny hypophyse any any amin'ny hormone any misy hormone miteraka fahasambarana zay tsy ho azonao tantaraina mihitsy zany anotan'io ireo olona tratran'ilay expérience du mort imminent zay maty dia avy eo ny velona indray izy fa manana fahasambarana hono rehefa maty zany hoy ireo olona nitsangana ireo misy amina million nisan'jareo reo misy fahasambarana fahasambarana ohatrany ahoany io hoy le mpanontany tena mahafinaritra izy dia sambatra zay le sambatra tsy hitanao zay tantarana le paradis vao nitena zany Francis dia nikaro ka dia nahita tokoa hoe tamin'ny 5 décembre 7 raha mivoalaza ato dia hoe i Nigériane namorona ministère du bonheur
hitanao zany mahaliana ministère du bonheur zay zany hoe nametraha ministère mihitsy zany le fahasambarana ikaroka zay asambatra le ponina ao anatiny fotsiny ary efa nisy manampahaizana anglisy anankiray mihitsy aza ny teny misosokevitra ny banque mondiale hoe sao de mba tsy tia indice de développement humain ty no andrefesana ny fandrosoana sy ny hoe tany andalam-pandrosoana sy ny tany mandroso sy ny tany mahantry fa ahoana moa ny ilazanao fa hoe mahantra ny tandroy anankiray miaraka amin'ny lefona izy mipetraka ao tokotany efa izy manana omby 9 fa izy tena mahatsara ny tena ny sambatra izy tranobongony azy tsisy télé ao tsisy lecteur DVD ao nyrovainy dalo fotsiny io ataontsika hoe ao anatin'ny tsisy dalo zany tam'izany tany amin'ny 30 taona lasa nge zany ohatra ndraisin'ny mpampianatra zany mpampianatra no nylazany zany ary ina no ilazana hoe tsy sambatra izy mananjanaka lahy izy zay efa etreretiny fa andova azy iompendreo omby reo ndray na hoe raha vovinonareo ahita omby anankiray ndray ny tranobongo zay bongo amitsika fa mety tranobongo fa misy ronono aminy ina no ilazanao azy fa tsy sambatra izy satria tsy manana télé izy tsy manana villa izy tsy manana tobile tsia sambatra izy ity kosa mety fahasambarana hafa restaurant iray any Los Angeles arahantsika ao anatin'ny insolite toeram-pisakafoana iray any Los Angeles no arahantsika anaty insolite satria manomboka hatramin'ny sezy ipetrahana ny fitaovana ihinanana dia fitaovana fampiasa any amin'ny toeram-pivoahana avokoa nao arahantsika faradiny afakely ity toeram-pisakafoana eto Los Angeles ity mety tsy mahazatra ny hafa saingy tsy mampaninona ny mponinany zany araka izao aseho amin'ny sary izao irony toeram-pivoahana irony no seza sy fitaovana hihinanana sakafo ato avy tany Taiwan no niaingan'izao efitra izao avy eo nentina teto États-Unis izany tsara avokoa ny sakafo arosinay takatry ny sarambabe-bahoaka ny sakafo ato avokoa na kely na lehibe mahafapo azy ireo raha teo ny toerana hitako tamin'ny tambazotra sosialy fa misy toeram-pisakafoana tahaka izao ndresaka tamin'ny namako avy eo ary dia tonga izahay tsapanay hoe tsy maninona ihany ity akoho ity izao nataon'izy ireo tao amin'ity famanina ity ary ny sasany nataony tato hafahafa ihany saingy natsiro ilay izy ary tsy nampaninona anay ankoatr'izay efa misy ihany koa amin'izao fotoana izao toeram-pivoahana mendrika tahaka izao saingy fikarakarana irony kafe irony ho andreo zay efa nijery spectacle Francis Turbo dia efa tadidinareo tsara mihitsy le nihinanako vary anaty pot tadidinareo angambozay anaty pot fa zany hoe pot vidina tavomandry io mbola tsy nampiasainy io mbola tsy nampiasainy io ka fa mba ilazana amin'ny olona fotsiny hoe raha vao tsy nampiasainy ny zay tompoko dia mipetraka tany fatra misy ny tanosy mividy pot zay tsy fatany mihitsy mahasamihafa ny pot sy ny any ambanivohitra fa tsy hoe ny tanosy rehetrarehetra koa fa ny tanosy tany ambanivohitra zay ny ara-mipetraka tany beza tsy fatany mahasamihafa ny pot sy ny haute pot sy ny soupière fa dia vidina eo dia sy ny vary dia sy ny laoka dia hohaniny tsy olana mihitsy zany hohaniny any ambanivohitra fa rehefa nihitanao am'izay ny fampiasana hay hoe ohatr'izao fampiasana an'ity zavatra ity tavomandrika ity zay vao marikoriko am'izay anao rehefa avy eo mieritreritra an'le izy noho zany tsy manao mety reny olo reny tsisy dikany reny le sarina kabony amboarina nge sarina kabony izy fa tsisy olona mikapa am'ireny akoriny fa ny anako tena pot mihitsy fa dia mazodomana tompoko satria ny pot dia misy pot ambonikazo misy pot tavomandry fa mety tsy mandry koa izy fa mipetraka fotsiny ampiasana an'izy eny ary ny mety toetriny andro isany amarana antsika nyity fotoana ity koa satria efa lasa lavitra Eliakim mety efa rafa koa ary zay no tena marimarina dia naizanaty zany ny orana sy ny rano zay napetrany teto dia miteraka fahatakoana amin'ny masoandro zany zany hoe manomboka amin'ilay fianarana tamin'ny fotoanandro hoe trohan'ny masoandro indray ny rano mba ho tonga raona eny ambony eny tako ny masoandro manomboka zany ary rapitso ny eto Antananarivo Antsirabe Mahajanga Toliara sy maro hafa any Antsiranana dia isy ny orana mandavanandro ary ankoatr'izay Tomasina sy Fianarantsoa dia hitantsika amin'izao fa isy ihany ny oram-baratra tsy indraindray rapitso amin'ny 9:40 minitra no iposaka amin'ny masoandro ilentika zany amin'ny 9:10 minitra
amin'ny alohan'ny tena maranantsika satria matetika moa zany météo foana no marana ny vaovao alohan'ny tena maranantsika ny vaovao dia mampatsiahy sy mampafantatra tsy mbola mahafantatra fa amin'ny asabotsy izao fa 4 ny volana marsa dia andro fankalazana ny andro raisam-pirenena ny météo na ny famantarana ny toetrandro ka ny lohahevitra amin'ny taona ity dia ny toetrandro sy ny tontolo iainana zavatra anankiroa tena mifandray tsy avy-misaraka mihitsy ireo satria raha miresaka antsika hoe ny réchauffement climatique na ny fivaovan'ny ny fahafanan'ny fihafanan'ny tany ny toetrandro dia voaresaka be dia be izy io noho izany asaina ny be sy ny maro mba hanatrika nyzany resadresaka zany sy ny lalao iarahana moa zany eo manoloana indrindra ny stadiny Mahamasina manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina ny asabotsy zao ka hatramin'ny 12 ora atoandro amin'ny 2 ora eo zany dia izy io fanetana anakirato miaraka amiko moa zany sy ny tarika zay miaraka amiko dia iresahana momba zay tontolo iainana zay ka iezaka ihany hitondra amin'ity herinandro ty raha ohatra ka mbola isy fotoana iverenako eto hitondra ny fanampim-baovao amin'izay fifandraisan'ny tontolo iainana tontolo iainantsika zao satria potika izy zao no taoriana fandalovany Eliakim satria akoatra ny fiainana tontolo iainana dia potika koa ny olombelona satria nisy olona 7 maty raha tsy diso era Madagasikara noho izany nanimba zavatra be dia be ireo cyclone anankiroa nandalo tamin'ity taona ity fotsiny zany fa mbola tsy voaresaka ny tamin'ny taona lasa sy ny cyclone mety mbola ho avy dia horesahana be dia be zany ireo eo amin'ny manoloana indrindra stadiny Mahamasina ny fotoanantsika amin'ny asabotsy zao fa 4 ny volana marsa manomboka amin'ny 7 ora sasany ny tontolo iainana sy ny météo saotra tompoko dia mirary soantsika veloma daholo raha-pitsika dia karazany koa ny andro respenena ho an'ny ala raha tsy diso any fankalazana ofisialy dia tanterahana any Carion any entina amin'ny logité zany rapitso anasananao anaraka aziny ao ny rapitso fa eto amin'ny Drumina dia mitoetra ny fandarana veloma tompoko veloma tompoko de tardi ani ndray tsika rehetra mifandona fety be fala mbe fapolo ora Safidico numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Jite. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Jite. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Ankafizo ny Jite miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Jite. Efa azonao tsy vaina miendriny 5 centilitatra. Tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Jite.